Antsika rehetra indray tonga amin'izao fotoana manokana iarahantsika ao anatin'ny herinandro fiaraha mivavaka natokana ho antsika vehivavy eny ampaherezana antsika ihany koa na lehilahy ianao na tanora na ankizy satria misy afatra manokana izay tiany tompo hampitaina amintsika nandritry ny herinandro ity dia aoka ho azonao antoka mahanak'Andriamason'Andriamanitra anao tsarovy fa nafohy ny zavatra rehetra Jesosy ho anao ary na ianao rery ary dia tonga teto tany any Jesosy satria anak'Andriamasona ianao sarobidy eo anatrehany zasy ianao ary tiany loatra mba hahatonga antsika ho tafaray amin'ilay ray mpamorona ilay ray tsotoa izay nafohy n'ilay zanany lahy tokana mba hahatonga antsika ho vita fihavanana amindray. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra dia manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara fo masina indrindra ny an-danitro. Miantso ny anara-pitiavanao izay ary miankohako anatrehan'ny sisa fiandriananao satria Andriamanitra mahery ianao. Andriamanitra mahita ny lasanay ny ankehitrinay ary efa fantatrao miariary eo ambany masonao ny hoavinay. Miantso izany anaran'izany izay satria izany anaranao mahery izany ihany no manana fahefana hanova ny fiainanay. Efa miainao anatin'ny faharatsiana izao fiainan'izao dia revo ao anatin'izany izahay, sahiran-tsaina ao anatin'izany izahay, kivy ao anatin'izany izahay, malahelo ao anatin'izany izahay. Kanefa ny amin'ny herinandro ity dia niteny taminay ianao, niteny taminay rehetra mihitsy ianao fa sarobidy eo anatrehanao izahay, anak'Andriamasonao izahay ary te hamitodika ny fomba fijerinay sy ny fisainanay hibanjina ny fandresena izay ao aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sokonay. Koa manantona anao izahay Jesosy eo, amboary ny fiainanay. Dia feo hifanaraka amin'ny sitraponao izahay. Tononona saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Hitantsika nandritry ny herinandro tokoa fa tena fantatr'Andriamanitra ny atsipiriam-piainantsika. Io zavatra mafy atrehantsika io, ny zavatra mety mandratra antsika, ny zavatra mety mahatonga antsika hemitra eo anatrehan'ny toe-javatra izay miseho amin'ny fiainantsika. Dia androany indray ny hafatra manokana izay ampitaina amintsika dia hoe mahitanao Andriamanitra ary mahitanao, tsy hoe mahita fotsiny dia avelany amin'izao fa tena mahafantatra ny fihetsem-pontsika Andriamanitra. Ary ao anatin'izay fahafantarany fihetsem-pontsika izay dia manana fahefana izy hiditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika raha manaiky isika. Safidy foana ilay izy izany, raha manaiky isika. Izao no voalaza ao amin'ny Hebreo 4:5-10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika nefa tsy nanana ota. Ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay dia hoe tsy tia Andriamanitra rehefa manota fa le fahotana mihitsy ny tsy tian'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra hiala ao anatin'izay isika. Ny fahotana amin'ny tian'Andriamanitra ho potehana satria izany no tsy fanehoana ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra ary mampisaraka antsika aminazy. Tsy maintsy ny aretan'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra io fakapanahy atrehantsika io, ny toe-javatra sarotra natrehantsika rehetra natrehan'i Jesosy io. Fa izao nandresy Jesosy ary tiany ny hampita amiko sy hampita aminao fa afaka ny mandresy ao aminy zasy ianao. Ary amin'izao fotoana izao izy araka ny teny voalaza teo dia mifona ho asoanao. Mifona ho asoanao izy satria sarobidy loatra eo anatrehany isika. Tadio mandrakariva fa manohana ny fon'ilay ray tsotoa ny
zavatra izay atrehantsika, ny fahoriantsika. Eny fa na dia tamin'ilay fanononantsika fotsiny ara hoe zao nge ray malalo ny zavatra izay miseho amin'ny fiainako hoe manohana amin'ny fony izany. Tsy misy loza mety hanjono zanany kely indrindra, tsy misy tebiteby manorisoro ny fanahy, tsy misy fifaliana, tsy misy vavaka mikitsim-po mivoaka molotrontsika izay tsy voamarika ilay ray be fitiavana any an-danitra. Mahaliana azy avokoa ny mahakasika antsika. Androany dia tantarana vehivavy anankiray no entina amintsika. Fa alohan'ny tantarana ny fiainany dia ny taratasy nosoratany ho antsika rehetra no andeha ho vakiako amintsika aloha. Hoy rahavavy Barisoa, matsiaro ny jaly sy sahirana, eny mety malahelo mazana isika. Toa tsy misy zavatra mahafa-po mihitsy eo amin'ny fiainana indraindray, tsy hanakivy anao aho na hanampitrotraka ny zavatra izay hatrehanao, satria mety mbola ho ratsy lavitra noho ny eritreretiko ny toe-javatra hatrehanao. Fiainana efa fiainana ny ainako izany hoy izy. Taona maro ny ainany tao anatin'ny fahadisom-panantenana. Fa rehefa niatra taminy reny toe-javatra reny, dia tsapany fa sahaza ho azy ilay izy satria mbola tsy nanao izay zavatra tsy zakany tamin'ny fiainana izany Andriamanitra. Vao maika aza nampiorina ny finoany bebe koa izany ary nahatonga azy hatoko bebe koa an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tokoa dia tsy maintsy tanterahany avokoa amin'ny fotoanany. Manana ny fotoanany Andriamanitra. Ary hatramin'izao dia mbola mahatoky hatrany ny fitantanany rahavavy Barisoa. Ny tontolo manodidina antsika hoy izy dia mety hamitaka sy handiso fanantenana antsika. Fa Andriamanitra kosa dia mahatoky amin'ny tenina ampanantenany. Tsy mbola nandaona na fohy ahy izy hoy izy, ary te-hiteny izany aminao ihany koa izy hoe tsy mbola nandao na fohy anao izany Jesosy Kristy. Tiany ianao ary manokana ho azy. Tsy misy atahorana ny ho avy raha tsy hoe adinontsika ny fitantan'Andriamanitra tamin'ny lasa. Misy hery mifanandrina eo amin'ny fiainantsika. Fa manasa anao aho hiandany any amin'ilay mpandresy dia Jesosy Kristy izany. Manasa anao aho hanao fanandramana tsara miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izany no hafatra izay nampitainy rahavavy Barisoa ho aiso anao. Fa iza moa rahavavy Barisoa? Rahavavy Barisoa dia vehivavy anankiray tahaka azy tahaka anao. Fa vehivavy izay nandalo fanandramana manokana izy, satria rehefa tamin'ny fotoana anankiray dia teo amin'ny fahatandràna izy izany dia nandalo fitsapahana izy teo amin'ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Isaorana ny Tompo fa afaka nanolo-tena ho an'i Jesosy izy. Rehefa nanambady indray izy dia tamin'ny fotoana anankiray tsy hapoizina, tsy nieritreretina dia nandao azy ny vadiny. Mananjanaka 5 mianadahy izy. Ary rehefa nandao azy ny vadiny, izay iray mpianakaviana nanana toerana maha izy azy teo amin'ny ankohonana, dia izao tao anatin'ny nandao izany indray izy mianakavy iny dia nanomboka narary ny zanany. Ary heritaona sy tapany tao aorian'ny nahafatesany vadiny dia maty ihany koa ny zanany faralahy. Tantara tena nisy izany. Ary tao anatin'izany rehetrarehetra izany anefany dia izao nifikitra mandrakariva tamin'Andriamanitra izy. Na teny tamintsika izy androany, laza tamintsika izy tamin'ny alalan'ny taratasy izay nosoratany, fa tsy mahafoy anao Andriamanitra, ary mbola hiainana izany hoe tsy mahafoy asa ianao Andriamanitra izany. Mety mandalo zavatra mitovy amin'izay tantaraina mahakasika ny rahavavy Barisoa teo izay ianao, fa tsarovy mandrakariva, fa tsy irery ianao. Ary aoka ho azonao antoka fa mahafantatra ny fihetsem-pontsika Andriamanitra. Ao anatin'izay toe-javatra atrehantsika eo amin'ny hoe mahavady, amin'ny mahareny, dia betsaka ny fanontaniana mety mibosesika eo amin'ny fiainantsika, ao an-tsaintsika ao. Ary indraindray izy ireny dia tiantsika azahoana valiny eo mihitsy hoe fa ahoana, fa inona ny antony? Amin'ity androany ity dia tiako ny miteny aminao fa Andriamanitra mahalala ny antony. Ary amin'ny fotoanany no hitenenan'Andriamanitra anao ny antony. Mety izao
fa ho hitanao ao ariana kely ao. Fa tsy hamelanao irery izany Andriamanitra eo anatin'ny toe-javatra izay hatrehanao io. Ary izay zavatra izay no entiko hisariana ny saintsika amin'ny tantaran'ny Ismaela sy Agara. Ilay vehivavy reny mety tsy dia resahana matetika izy kanefa nanao fanandramana niaraka tamin'Andriamanitra. 17 taona Ismaela, 3 taona Isaka tamin'izay fotoana izay. Fa tsy ny tantara tao aloha ny resahana fa eo anatrehan'ilay toe-javatra no andeha ho resahako amintsika. Tsy maintsy nanapa-kevitra i Abrahama handefa ny Agara sy Ismaela hiala teo amin'ny toerana izay efa nisy azy, na zatra azy, na lehibe azy. Tsy maintsy nalefa izy satria rehefa avy niresaka taminy Sara vadiny, ny amin'ny tsy fitiavany any Agara, ny amin'ny zavatra izay mety hiseho amin'ny Isaka zanany, dia izao tsy maintsy nanapa-kevitra i Abrahama rehefa niresaka tamin'Andriamanitra. Teo anatrehan'izay toe-javatra izay Agara dia tena hoe ny famezivezy tao an-tsainy tao hoe fa maninona no ararotina ohatr'izao, fa maninona no ahilikilika ohatr'izao. Tena niaina tao anatin'ny fangidina izy, tena niaina tao anatin'ny fahatezerana izy, tena nety nisy fialonana mihitsy tao anatiny tao, nisy fahatahorana tao hoe andeha ho aiza izany izay mianaka, nisy fahakiviana ihany koa tao. Ary izany eritreritra rehetrarehetra izany dia niteraka fihetseham-po ratsy be da be niaraka tamin'izay fanapa-kevitra niraisina rehetrarehetra. Tsy namelana azy io irery anefa ny Andriamanitra. Satria rehefa tany amin'ny toerana ahitany zareo dia nanana ny Andriamanitra ny tompony Agara, fa nahatsiaro ilay Andriamanitra izay nitokiny i Abrahama izy. Ary nitalao tamin'ilay ray tsy toy izay fantany fa afaka ny mivavaka. Ilay Andriamanitra izay nanome zanaka ny Sara na dia efa 70 taona ary Sara, dia nino izy afaka ny mivavaka anazy ihany koa izany Andriamanitra izany. Ary netiny teo amin'Andriamanitra ny etaetany hoe Andriamanitra fa maninona kay no izao ny zavatra miseho amin'ny fiainako. Mamelahy eloka ho izy. Hitan'Andriamanitra ny fihetseham-pony. Ary tsy navelan'Andriamanitra ho irery izy. Hitany ranomasony, hitany tebotebony. Toy na tamin'ny alahelo ny Andriamanitra dia nanantona azy Andriamanitra. Ary nilaza tamin'ny feo feno fitiavana mba hanana ny Agara indray fanantenana, mba enoniny amin'izay manomboka izao ny taridalana izay omen'Andriamanitra anazy ny amin'ny hitondrany ny fiainany. Ary tsy resaka fotsiny nataon'Andriamanitra teo, fa nanome rano any Agara ihany koa izy taorian'izay. Tsy resaka saintsainina fotsiny izany miaraka amin'Andriamanitra, fa eo ny taridalana izay omeny, fa tena midrantsehatra amin'ny lafiny rehetra mihitsy io Andriamanitra feno fitiavana io. Ka izao rehefa tafaray amin'ilay ray tsy toy zasy ianao, dia izao tady idio fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia manova ny fihetseham-po ratsy rehetra. Lasa niova ny fiainany. Izao no voalaza ao amin'ny Isaia 1:5-7. Manolotra ho an'ny malahelo ao ziona, eny, manome azy hamama ho solona venona, diloilo fifaliana ho solony fahalelovana, ary fitafiana fiderana ho solony fanahy reratreraka. Ny zavatra izay tena ilainao, averiko indray, ny tena ilainao homeny tsy tohanao izany raha tafaray amin'ny tanteraka satsy ianao. Ary izay firaisana amin'izay dia meteza hanala ny fihetseham-po ratsy rehetra izay abisesika Satana mba hahatonga antsika tsy handray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Tady idio fa Jesosy dia manana balsamo ho amin'ny toe-javatra rehetra ara-pihetseham-po atrehantsika. Isika vehivavy dia tena tsapa maha olo ny fihetseham-po antsika. Afaka ny manome balsamo anao Jesosy.
Raha arak'ilay sary kely naseho maly dia ilay hazo anankiray izay tiana ho ahitsy tsara sy hoe hanana ny tombam-bidiny tsara tsy maintsy tsoahana daholo ny sampasampana tsizy rehetrarehetra mba hatonga ilay hazo haniry tsara. Fa Andriamanitra rehefa manala an'ireny sampana tsizy rehetrarehetra ireny dia efa manome balsama izy hanasitranana an'ireny rahatraratra majinika rehetrarehetra ireny. Afaka manome fifaliana ho antsika izy noho ny faharerahan-tsaintsika ary fiadanana noho ny fahoriantsika. Afaka manome fitiavana ho amin'ny fankahalantsika izy sy fanamahevanana ho amin'ny fangidintsika. Manana fanantenana ho amin'ny fahamoizapontsika izy satria efa hitan'i Jesosy ireny zavatra trehanao rehetrarehetra ireo. Fantany io fa tsy hoe tsy fantany. Ary tadidiko fa novidiny tamin'ny vidiny tsy voavidiny vola eto amin'izao tany izao zasenao. Dia ilay rano sarobidy. Na ny rano anjely rene tsy afaka natakalo ny rano Jesosy. Satria rehefa nanaiky Jesosy ho faty dia niteny tamin'i Jesosy ny anjely hoe aleo izahay no ho faty, aleo izahay no atao isolo ny toeranao. Fosy Jesosy hoe tsisy afaka. Fa izy irery ihany ho an'izy ho azo ho anao izany anton'izany zavatra izany. Mamerina indray amintsika ny sary ny Agara sy Ismaela. Satria i Agara dia tsy maintsy niala teo amin'ilay mety hoe mahafinaritraritra ny fiainana maha hoe efa mba niara-niaina tamin'ny Abrahama, mety hoe mba nanana ny trano sahaza ho azy izy, mba nanana ny toerana sahaza anazy izy, fa tsy maintsy niala tamin'izany Agara. Tsy maintsy niasa mafy izy tany amin'ny tany ahitany mba ahafahany manome sakafo an'i Ismaela. Ismaela indray ilay zatra ny antso hoe dado, dia tsy maintsy niala tamin'ilay fiantsoana dada teto an-tany izy fa teo Andriamanitra. Teo Andriamanitra. Niamanokana azy ireo Andriamanitra. Androany, tiako ny teny aminao, ampahiry ianao. Fa miamanokana fiainanao Andriamanitra. Tsy hamelanao irery Andriamanitra satria anak'Andriamasony zasy ianao. Andriamanitra dia afaka manome izay zavatra ilainy fihetseham-pontsika. Satria izao ny voalaza amin'ny Filipiana 4:7-20 hoe fa Andriamanitra ho atanteraka izay rehetra tokony ho anao. Alohan'ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia efa noforonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilainy olombelona. Ary alohan'ny haterahanao dia matokisa ianao fa efa nomen'Andriamanitra ny zavatra tena ilainao. Ao anatin'ilay boky Happiness is a choice dia milaza fa safidy ilay safidiko izany. Satria efa omen'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia izany no misafidy hoe andray an'ilay fahasambarana izay omen'Andriamanitra avesatsy. Tian'Andriamanitra ny hanome izay ilayntsika rehetra, ny ara-pihetseham-po sy ara-batana. Afaka ny manome antsika fitiavana izy, afaka hanome antsika ny hery ahafahantsika miatrika ny toe-javatra rehetra. Afaka manome antsika ny vahaolana mba ahafahantsika miatrika ny olana izay atrehantsika. Ary ny hanamaivana izany eo amin'ny fiainantsika. Fa safidy, misy safidy tsy maintsy ataontsika. Rehefa mifandray amin'ny Jesosy isika izany, vao afaka manaiky ny anton-javatra tena sy mahatakatra ny lanjan'ny fitiavana ao amin'ny Jesosy ihany. Dia sokafan'i Jesosy maso ny saintsika ahatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa voasokatra Andriamanitra ny ny masony saintsika dia ho hitantsika fa ny fihetseham-pontsika izay navaozin' Jesosy Kristy dia mitarika antsika ho amin'ny asa izany. Satria rehefa jerena ireo zanak'Israely tao amin'ny tantara, rehefa niseho ny ady tsy maintsy hatrena dia rehefa naneho vonany Andriamanitra dia izao
na dia mbola tsy niseho ary ilay fandresena dia efa nainy aina izany fandresena izany avokoa ireo zanak'Israely ireo. Ny fahatsapana fandresena zany ny ainan'izy ireo dia taorianany nandreseny. Ohatra hoe anankiray izany izao ohatra hitantsika i Gideona sy ny ankonany. Rehefa natsiaro tena ho resy zareo tsy nanan-kery ary tena hoe tsisy lalakombana intsony dia ozy izy ny feon'Andriamanitra taminazy hoe tsofi ny anjomary dia vakio ny sininareo. Miasa tahaka ny hoe efa anao ny fahombiazana. Izay mihitsy n'ilay asa nasain'Andriamanitra natao dia nitanterahany Gideona izany. Ohatr'izany ihany koa Josoa mandehana dia midina ny lohan'ny fahavalo, mandehana ary atrakao ny lohanareo dia tsofo ny trompetra. Tadidio izany. Fa rehefa mibaiko anao Andriamanitra dia tanterao satria ny fahombiazana dia tonga ao aorianan'ny finoana. Ary izany fitsipika ara-baiboly izany dia nasehon'Andriamanitra miteny izy ka raha manaraka zasenao dia ho hitanao tahaka ny Mosesy. Tena hoe ahoana ny onako amin'ny Farao, ahoana ny anekeny ivoahany zanak'Israely, ahoana be dia be. Na teo anoloan'ny ranomasina mena ary fa na ny ranomasina ary afaka sokafan'Andriamanitra izany. Hanehoany vonany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Raha toy isika izany ka miteny sy miasa amin'ny finoana sy amin'ny fahombiazana dia ho tonga ny fahatsapana ho manan-danja. Izany no anankiray amin'ireo fitsipika ara-tsaina eo amin'ny fiainana. Ny fihetsem-po tsara izany dia manaraka ny eritreritra tsara sy ny fihetsika tsara. Mandraisa fanapa-kevitra mba ahafahan'Andriamanitra maneho vonany eo amin'ny fiainantsika. Ianao ihany koa dia tsarovy fa vehivavy tsara, lehilahy tsara ianao satria hoy Andriamanitra hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrikintsika. Dia rehefa niteny vita ny famorona ary hitan'Andriamanitra izay rehetra natao ary indro tsara indrindra izany. Andriamanitra dia mahita anao ho toy ny fahombiazana lehibe, vehivavy manan-danja ny ahitany ianao. Izy namorona anao amin'ny tanjona manokana ary maty Jesosy mba hatanteraka ny fahombiazako sy ny fahombiazanao. Manomboa ao anatin'ny rehefa heninao ilay bitsiky ny fanahy dia izao manomboa manatanteraka ny iraka izay mpanaovan'Andriamanitra anao. Ary ao anatin'izay fanatanterahana ny iraka izay dia asehoy fa zanaky ny mpanjaka ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy zasenao. Mijoro tahaka ny zanaky ny mpanjaka. Manahoana moa izany zanaky ny mpanjaka izany rehefa mitsangana, rehefa manao zavatra. Samy manana mety eritreritrintsika isika fa izao zanak'Andriamanitra ianao, mpanjaka ny lanitra, ny rainao namorona anao, namorona ihany koa. Ary ao anatin'izay dia ity misy teny izay nafoezina mba ahafahanao mampitoetra an'izay hoe tombam-bidinao izay dia manomboka izao izany dia mifoaza amin'izay tombam-bidy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao izay, mahazanak'Andriamanitra izay dia andeha aza manomboka izao. Ho tsaiko mandragariva hoe zanaky ny mpanjaka ny tany sy ny lanitra dia ilay ray tsy toa izay nahary ny tany sy ny lanitra. Manana fahafahamanao ny tenanao, fataro izany ny tombam-bidinao dia fataro hoe ity ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra nomeny anaty dia trandrao izay, ampiasao izay. Ary esory ny fomba fijery mihiba rehetrarehetra, fomba fijery diso rehetrarehetra izay mety apetapetaky ny fiarahamonina momba anao. Satria mety mametrapetraka etikety be dia be, mety ratsy momba anao ny fiarahamonina. Esory izany fa tafio ny mahazanak'Andriamanitra anao. Dia izao afa-dio fahombiazana ny tsy fahombiazana, miasa ao anatin'ny fahombiazana. Fehezo ny fihetsem-po ratsy rehetra, alomano ny loratena ho an'Andriamanitra. Tsy irery ianao eo anatrehan'io toe-javatra izay atrehanao eo. Ary amaranako anazy dia izao no voalaza ao amin'ny Salamo 8:30. Fa ianao naharo ny foako, namolavola ahy tao an-kibon-dreniko ianao, hideranao aho. Mankalazana an'Andriamanitra. Matombola velon'aina ianao androany dia izao fitiavana manokana izany.
iraka manokana ao arinan'izay fahavelomana nataon'Andriamanitra ho anao izay. Ary tsarovy mandrakariva fa ranojeriny toy ny vaky teny eo isika dia zao hoe fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatro ny fanahyko, marimarina koa izany ny tenako tsy niafina taminao, fonina natao tao amin'ny miafinao ka noforonina nisy endrika tany ambanin'ny tany, ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fahadiary aho, voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Rahavavy, ranadahy, tsarovy fa fantatr'Andriamanitra amin'ny antsipiriany no mahakasika antsika. Ny andronao androany fantany izany. Ny zavatra iseho rehefa avy eo efa fantany izany. Ka manasanao hiandany any amin'ilay efa diso mahafantatra anao loatra. Satria na dia mbola tsy ary ara zasy ianao dia zao ny olona mety mieritreritra hoe andao ty atao lahy na andao nao vavy tsika hiteraka, fa ny an'Andriamanitra efa hafa ny drafitrany, ny planina ny efa hafa. Fa matoa nanao vavy ianao izy, nanao lahy anao dia misy planin'Andriamanitra hafa. Amin'ny atsipiriany dia efa fantany hoe ianao no hitondra fifaliana ho amin'ity olona anankiray ity, ianao no hampitraka an'ity olona anankiray ity, ianao no hitondra an'ity olona ity ho eo an-tongotr'i Jesosy Kristy. Koa manasa anao aho, andao anatona an' Jesosy isika amin'izao maha isika antsika izao. Andeha hanaiko fefeny isika mba hifanaraka amin'ilay tena izy izay tiany hahatongava antsika. Meteza tefeny Jesosy ary meteza tarihany fanahy masina mba ahafahantsika miaino ny bitsika feno fitiavana, mitady ary manome iraka mba ho vonona amin'ilay fisehoana lehibe teny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra. Hitahy ianao eny Tompo, ampahery anao izy, ampitraka anao izy, tahaka ny zanaka vavin'ny mpanjaka ny lanitra ianao ary manana tombam-bidy satria anaka amin'Andriamason'Andriamanitra. Amen. Manasa anao hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, dera sy mankalaza ny anaranao ary manome voninahitra anao. Misaotra anao satria na tsy mbola ary izay dia efa fantatrao no mahakasika anay. Misaotra satria rehefa tonga teto amin'ity fiainana ity izay dia mandalo fitsapana ary dia mampahery anay ianao, miteny aminay ianao fa efa fantatrao ny atsipiriam-piainanay ary manana zavatra tsara lavitra omenanay ianao. Koa sokafo ny masony sainay, atakaranay izany fanomezana tsara lavitra noho ny zavatra hitanay izao, ny zavatra voatolotra ao anay. Sokafo izahay mba hahatonga anay handray ny fiadanam-po avy aminao ary hatolotra hitanteraka anao ny fiainanay ka na eo anatrehany toe-javatra sarotra, mety mahalatsa-dranomaso, mety mahakivy, dia izao andeha androso izahay hiaraka aminao satria manana hevitra hiverana amin'ny fiainanay ianao, dia hevitra hitondra fiadanana izany. Koa ny fiainanay iray manontolo dia atolotra ianao mpamonjy malalo satria manana toko izay manana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana mivavaka. Amen.